Mihamahazovana amin'izao ny trangana herisetra ranofo mianjady amin'ny zaza tsy ampy taona anatin'ny faritra Sofia. Trangana herisetra 420 no hita tanatin'ity volana janoary ity, azay vokatra ny fisaraha-panambadiana matetika no mahatonga ny herisetra. Maro amin'io herisetra mahazo ny zaza io mahakasiky ny négligence zany. Zany hoe zany tsy firarahana ny zaza. Ny zaza zany aminay amin'ny ministère amponina zany ny zaza manomboka izy voateraka zisaka ny 17 taona. Les zaza zany raha tratran'ny herisetra zany misy assistance sociale zany ao amin'ny bureau-ny population sociale zay mandray ny zaza zay tratran'ny herisetra io. Manao écoute io ary magnara-maso azy zisaka amin'ny les zaza zany hoe hita fa tegna efa milamigny tsara zany. Mandray an-tanana ireo zaza ireo ny eo anivo sabadraram-paritra ny mponina eto an-toerana misedra olana kosa izy ireo amin'ny fanatanterana ny asa noho ny tsy fampiny-piasa. Tsy ampy zany personnel satria amin'ny district raiky zany misy ologno raiky ihany zany ny piasan'ny population. Mba eritreretinareo zany hoe resaka zany fampandrosoagna mahakasiky ny ologno zany tokony misy ologno maro zany samby amin'ny andraikitrinazy ka lasa tsy tomombana zany le asa noho izay tsy fampiany personnel zay. Ka eto zany zaho mba mangataka zany aminareo any amin'ny ministère zany indrindra tompon'andraikitra mahakasiky zany mba hagnampy ny personnel aty aminay amin'ny faritra Sofia. Ankoatra ny zaza dia mandray an-tanana ny vehivavy arany herisetra ihany koa izy ireo ary manampy ny be antitra sy ny olona manana fahasembanana.